Miarahaba atsika iaby, manao nahoatsika iaby, efa eo ambony io moa ny lohateny zavatra resako androany de mahakasika ny page Facebook sy ny mpitantana page Facebook zay sy tsika zay mpanaraka page rehetra tsika abonné zany tsika followers. Zay ny voto antony resaka androany fa namarihana nefa dia tsy mivizenizaniza ny vidéo zay ataoko eto fa juste fizarana zay kely takatsy ny saina zay tiako zarana, tsy voatery marina ihany koa ny zavatra olazaiko eto satria araky ny teneniko zay hoe zay kely takatsy ny saiko ny fampizarako amitsika fa tegna moa tsy olo manana ny atao hoe niveau d'intelligence sy ny niveau de intellectuel loatra raha ny tena marina ka ohatran'izay zany le zavatra tiako ho ampitaina amitsika eto androany mahakasika ny page zay sy mahakasika ny tsika followers na ny abonné mpanaraka page rehetra. Alohan'ny hidirako am'le izy de zao misy zavatra misy ohatra kely roa tiako homena atsika aloha. Raha misy olona ray nanangana trano hatao fiangonana lay trano natrangany dia mazava ho azy zany fa resaka fivavahana foana zany no antony nananganany lay trano hatao fiangonana. Matonga zay ny antony nananganana an'ilay trano de hatao fiangonana hivavahana, hampianarana teny soratra masina, hampianarana baiboly. Ka zay olona ho tonga amin'io trano natrangana hatao fiangonana io zany de tokony mazava ho azy fa olona handeha hianatra baiboly, hieny teny soratra masina, handeha hivavaka. Ka raha ohatra misy olona efa mahafantatra nefa fa fiangonana zao no anatiny atao anatiny fiangonana io, miditra ao anatiny fiangonana io ka zavatra hafa no ataonao ohatra mifanohitra am'izay resaka momba ny fiangonana sy fivavahana zay lasa izy andeha anompanompa pastera, andeha hiteny pastera hoe anao ratsy, anao be kibo, anao be maso, anao be orona. Ataoko angamba fa nalay pastera za na le mpivavaka ao fotsiny de fa handroaka an'ilay olona hiala tao satria tsy zany no atongavanao anatin'le izy ary fa fantatra zao fa ny objectif nanganana an'ilay trano dia resaka fivavahana sy resaka soratra masina. Ka raha tonga ao le olona andeha hitory de volony tsara ohatran'izao nareo olona dala daholo, ianao mitariky olona ty de olona dala, olona tsisy lananao anao, ohatran'izao mety ataoko angamba handroaka an'ilay olona hiala tao ny mpivavaka ao miaraka am'le pastera, lay mpitondra fivavahana nanangana an'ilay fiangonana. Zay ray voalohany. Faharoa, raha nisy olona nanangana trano hatao fianarana, hampianarana ny ankizy, hampianarana ny olona, de efa fantatra zany ary mazava azy ihany koa fa olona handeha handrato fianarana hianatra no ho tonga ao anatin'io trano io ao. Fa raha ohatra misy olona tonga ao ka hanakotaba ny mpampianatra ny diany ao, hanakotaba ny mpianatra, handeha hanaratsy ny mpampianatra, mitondra muzika be maneno be no ahatongavany ao ataoko angamba mifanohitra am'ilay nananganan'ilay trano hatao fianarana ny zavatra isy ao ka mety hisy korotana am'izay fotoana zay ao anatin'ny trano fianarana ary mety hisy fandroana sy fitorina n'ilay olona manapatamba ny fianaran'ny ankizy ao. Zany hoe mahakasika ny pely zany tiako tenena eto hoe nanomezana ohatra isika rehetra zay nanangana page, namorona page tsika zay mpitantana page rehetrarehetra dia alohany hanokafatsika ny page tsika de fa samy nametraka ny objectif sy rôle ny tsirairay avy
ny hitondrana ny page hoe inona ny objectif sy rôle hitondrako am'ty page ty. Ao ny safidy iresaka hoe resaka fainam-pirenena sy politika foana ny ao anatin'ny antony nananganana nylay pejiny, ka tokony mahalala zany am'izay fotoana zay isika abone rehetrarehetra hoe zay hiditsy ao hoe fa resaka faina-politika sy fainam-pirenenany ty rôle hoentiny ty page ty sy ny objectif anyty tompon'ny page ty lay tompon'ny page tsy resaka fivavahana mihitsy na resaka mozika mihitsy satria tsy zay ny objectif nananganan'ilay page. Zany hoe tsika mpiabone koa zany de fa mila mahalala nylay objectif ny sy rôle nylay page matoa miditra ao, fa raha ohatra hiditra ao anao de handeha hanaratsy an'ilay tompony page ny idiranao ao hanao attaque personnel, handeha hanimbazimba nefa hizara resaka fainam-pirenena sy politika ny nananganana nefa ifanohatra am'izay ny zavatra ho ataonao ao dia rariny raha ohatra hoe hisy ilay fifandonana am'izay olona miditra ao anatin'ny page nefa tsy manaraka ny objectif nananganan'ilay page sy rôle nananganan'ilay tompony nylay page. Misy nanangana page ohatra resaka hidoka fitondrana foana ny antony nananganana ny page ohatra zay, ary misy le izy ka tokony ho fantatsika abone sy followers hoe ty page ty defa zay ny rôle hoentiny hoe mihidoka fitondrana foana, dia raha mety aminao le tsika le fidokana fitondrana dia miabone ao miditra ao tsika miaraka midoka fitondrana miaraka am'le page ao, fa tsy handeha ao tsika nefa handeha hanohitra. Raha vo hanohitra fitondrana hanaratsy fitondrana nefa natongavanao ao de mazava ho azy fa tsy objectif nylay olona nanangana azy zay zavatra zany de tsy maintsy ho avy ny fandonana, ny fanopana, ny fanaratsiana hatramin'ny attaque personnel zay efa mahazatra tsika gasy loatra manko ty attaque personnel sy attaque physique ty de ho tonga zay an'izay de avy ny ady misaritaka. Misy nanangana page de hoe resaka komedia no objectif sy rôle hitondranan'ilay page, na mampime io na tsy mampime io de zay ny objectifany de raha tiantsika ny mihijery ny zavatra mampime ao na tsy mampime ao matoa tsika ny hiditra ao de fa hivonona hijery zavatra na mampime ny ataonao na tsy na mampime, fa raha fa tsy tiatsika ny zavatra ataonao de tsy miabone ao zany tsika de tsy misy ny problème. Ohatran'izay sa ohatran'izay zany le fandendeh izy. Misy koa nanangana page dia ny hitsikera sy anakiana zavatra tsy mety rehetra ny rôle hitondranan'ilay page na amin'ny lafin'iny na amin'ny lafin'iny na amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena na amin'ny lafin'ny muzika na amin'ny lafin'ny fitafiana na amin'ny lafin'ina na amin'ny lafin'ina, zay zany ny rôle sy objectif. Zany hoe io page io zany de tsy resaka zavatra tsara mihitsy hoe misy tsara nataon'ny rakotary de hoderaina mety rary angamba izy nanao zany satria tsy zay le objectif nylay page fa hanakiana sy hitsikera zavatra tsy hitany tsy mety amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ka matoa tsika zany hiditra amin'io page io de fa vonona izakan'izay koa hoe zao aneny objectif ny page tika zay miainga eto zany, ary matoa anao miditra ao de tokony hoe d'accord am'le tsikera sy fanakianana amy zavatra rehetra zay hitan'ilay tombon'ny page, fa tsy tonga ao zany tsika hiabone ao nefa handeha hanao attaque personnel hanaratsy azy ohatra zao nefa fa fantatsika zao fa zay lay objectif sy rôle ny lay page. Ataoko angamba fa mazava amitsika zay zavatra teneniko zay hoe de hitodika za amitsika followers amitsika abone am'ireny karazana page isan-karazany reny hoe tokony mila fantaritsika ny objectif sy rôle nylay page de rehefa mety amitsika izy de
miabone am'le pagetsika rehefa tsy mety amitsika hoe inona marina moa ny rôle sy objectif an'ity page tya de tsy tokony hiabone ao atsika fa raha ohatra hoe hiabone ao atsika de tsy tokony a hila ady ao a na handeha hanao attaque personnel na attaque physique ao na hanaratsy an'ilay tompon'ny page eo satria efa napetrany tamy voalohany ny rôlany a de anjaranao zany misafidy hoe ho ao anao na tsy eo tsotra kely le izy fa itsika malagasy manko de manasarotra fiainana ny fiainana rehefa sarotona de sarotra rehefa moraina de mora tsotra kely zany tsy ampisy problema tsy ampisy gidragidra rehefa tsy mety amitsika ny page anankiray a de tsy miabone ao fotsiny a de tsy misy a ny ady a tsy misy fandrangitana tsy misy a ny fifanopana any anatin'ny tambazotra serasera rehetra zay ny zavatra tiako apita atsika androany a ka averiko foana tsy mivizeny izaniza ny zavatra resako eto fa zavatra mba takatry ny saiko mba tiako zarana mba tsy hisiany fifanopana sy fandrangitana any anatin'ny tambazotra serasera satria tsotra kely raha amiko manokana tsy manana niveau d'intelligence ty niveau d'intellectuel aty a tsotra kely a ny vahaolana am'izany a de tsy misy ngidragidra rahafa samy mandray décision tsika rehetrarehetra hoe mety amiko ty page ty a de mitrato za tsy mety amiko ty page ty a de tsy mitrato za ataoko angamba tsy misy a ny sotasota gauche à droite na aiza na aiza hiditra za my resaka go fijeriko manokana satria resaka page moa ny page eto ny resaka eto a dia mety mahita atsika misy page de tsy de mety amiko loatra le page a fa betsaka abone be ao be fa de ka manontany tena zany ianao hoe fa inona ary mahatonga an'ity page iny nefa raha amiko manokana tsy zavatra mandralany e zavatra ataonao hoe nefa be abone be ao io zany a resaka go mety ho diso any raha tena zavatra teneniko fa zavatra takatry takatsy ny saiko ny zaraiko a de afaka mandiso tsika tsy maninona mihitsiny fa zay takatsy ny saiko kely a no apitako io zany a resaka go ny go zany a amiko a de saraina voara amin'ny niveau d'intellectuel sy niveau d'intelligence fa ny go zany amiko karazany hoe naturel ny go anome ohatra za ohatra ny go matsy amy zavatra rehetrarehetra na amin'ny sakafo hoanina na amin'ny fitafy na amin'ny loko na amin'ny mozika na amy rehetrarehetra ny go a de ray foana fieritseretako anazy zay anome ohatra za hoe za zao tsy tia reny trondro aty reny hoe saumon reny tena tsy tia ndray na hoanina manta na hoanina masaka nefa de maro ny olona tia anazy de tia navazana gasy tia ny saumon io daholo tena hoe trondro farany ambony qualité zany raha oaty Eropa zany io resaka saumon asa lafo vidy zaho nefa tsy afaky hiteny velively fa ahoana koa reny olona tia saumon reny zaho fe zavatra mba tiany zareo tsy afaky hitena zany satria goa samy manana naturelany ary reo olona tia saumon reo koa tsy manana zo handeha hitena ana hoe tiako de olona tsisy lana anazy zavatra tsara be ty de tsy tiany olo tsy afaka ny hanambany ahy na hanandeha hanao tsinotsinona ka satria tsy goko le izy ohatran'izay ataoko angamba efa hitatsika efa mahenitsika inanivo fiarahamonina hoe hafahafa ingonin'olo iny olona manana go iny a fitafiny iny tena izy aloha tena misy go ohatran'izany amin'ny resaka mozika hoe manana go hafahafa iny le zalahy iny ane ohatra za miresaky mozika zay fa misy namako a avy ana dego mitera-tany dego tena hoe dego raisy reny mihitsiny fa rehefa i mandeha miditsy ao trano le ry za tao Antananarivo de hirany jimaleo lolo sy ny tarina no henoin'le ry isan'andro de gaga za hoe ary niteny taminazy hoe ary za tena eritseritsy anao fa ho ka hoitsy salegy be foana no henao aminao gn'ataony fa zany tena hira goka hitanareo zany
tsy arakaraky ny eritreretanao anazy zany a le gony le olona mananamana zay koa zany atoliara isaky mandeha ao am'le ry za mandeha ao amy trano le ry za ny eritseritra hoe tsy apiky sy manekiteky foana zany no eniko am'le ry satria le ry purapura toliara ray reny ray hafa moa mba hoe zany hoe olona lehibe teo Tananarivo reo olona ro lahanamako reo hoe teo lehibe teo de normal be raha ohatra tsy lehibe teo mihitsy fa tany lehibe fa lehibe vo nipetraka tao Tananarivo na hoe hafa koa hoe olona avy ao Tananarivo fa lehibe tsy zany mihitsy fa tena teratany any amin'ny province mihitsy fa isaky mandeha am'le namako Toliara koa za avy ana Toliara koa za de ry Popy ry Njila ry Reboka ry Bodo zany mozika enon'le ry de gaga za de niteny aminazy zany na tena anao ne tam'zany ma mbola androna CD ndry tsy nahitako CD na tsy apiky sy manekiteky tao naharay azy fa ohatran'zany ka zay zany le gotsy apozinao zany ary misy olona tsy eritreretinao mihitsiny a tena lina amy zavatra eritreretinao tsy misy dikany a tsy arakaraky niveau de intellectuelny sy niveau d'intelligenceny fa lay goa no mitondrany zany mahatonga atsika mahita misy pady tena hoe resaky fananabaraka olona foana fa io a hitanao daholo ngamba atrasany gasy rehetra de gaganao hoe inona moa zay le go zany lay mitondra an'le izy fahitako anazy fa mety ho diso a tsy haiko na mety isy fandraisana amy toetraina ihany hoe niveau d'intelligence sy niveau d'intellectuel fa araka teneniko zany betsaka mihitsy ny olona tsy apoizinao a olona eritreretinao hanana zay niveau d'intellectuel zay a nefa ny gony a tena manao atsimo sy avaratra ka ataoko angamba azotsika ny zavatra tiako tenenina eto a ka zay zany mba afatra tiako apita amitsika de samy mandray tsika sorona zay andray na itsika mpitantana peja azafady na itsika mpanaraka peja rehetrarehetra zay zany mba tiako hozarainy amitsika mba tsy isiany fifamalina fandragitana ady any anatin'ny tambazotra serasera rehetrarehetra any satria raha manao ohatra na manokana aloha efa napetrako ny objectifan'ny pejiko ka raha olona handeha hanompana isan'andro handeha hanao ataky personnel isan'andro handeha hanao ataky fizika isan'andro no hitako ao am-pejiko isaky manokatry pejy de mialatsiny aloha fa zaho tsy afaka hitazona zany olona zany fa tsy maintsy bloqueko amiko reny olona hoe milaza raha vao bloqué tsy mahazaka anina zany aza mandainga tsy haiko hoe mety misy olona miladera mpitantana pejy mety miladera ngamba reny iny de tazonina foana na manompa anazy fa mandainga amiko reny olona reny fa misy fiantraikana any amy fonao io a fa no filanao dera mpanaraka anao ngamba de eretanao ihany ahoana enao olombelona manana fo manokatra pejy ve anao de mahita olona 10 manompa anao foana manao taky personnel anao foana de hoe enao mpitantana pejy tena matianina sy tsara fanahy de tsy asinao dikany reny non zaho tsy miditra an'zany fa napetrako a ny objectif any pejiko sy ny rôle koa de zay manao mifanohitsy am'zay aho a de tsy afaka hitazona an'zany mihitsiny aho satria mampitsy problème aleko koa mahita azy hoe bloqué ao anatin'ny pejy izy a de tsy misy ny olana aminay a tsisy famalina isan'andro aminay a de vita atseo fa amiko a reny olona reny a ngamba moa resaka abonné koa mety mahazo vola amy resaka abonné de miaritra amizay eo de fitiavam-bola ve nefa no handeha hiaretana zavatra ratsy amy fiainana misy fiantraikana amy fo tsy dokotera za fa amiko a misy fiantraikana amy fo raha ohatra hoe zavatra mampalahelo anao no handeha hiaretanao ka mety hanimba ny fahasalamanao fa zay sy zay zany ny zavatra tiako izarana eto fa isoranatsika zay andray a afaka manadiso zay zavatra teneniny koa zay raha ohatra nisy diso ny zavatra teneniny koa nisy tsy normal isorana koa zay a mitovy hevitra amiko a amin'ny zay a fa ny okevitra nataoko zay mankasitraka tompo